ny tolona tsy hoe vita nanomboka izy 25 septembre tafapetraka ny fitondrana fanavaozana zay tarihan'ny filosy reo le mpanolontsaina avanankefatra de hoe vita le tolo tsia dingana fotsiny ihany zay famoroso am'izay zany tsika amin'ny famahana an'le olana dia misy hoy ny famoroso fa mbola betsaka koa ny fimenomenomana am'izao de ozy aho hoe tokony hojerena ny fomba amaana aingana ny zavatra mampimenomenona ny prétendant matoa nanongana ny teo aloha zany zay nandray anjara rehetra tamin'ny tolona mitady vahaolana tsaratsara kokoa zany amintsika atao anatin'ny fitondrana fanavaozana. Atao anatin'izay nefa de efa nisy sahady reo mahatsapa tena fa diso fanantenana tamin'ny tolona natao teto amin'ny firenena andriamatoa Ilera-be vahiny ianao zay anisany ao anatin'ny fitondrana fanavaozana mahatsapa tena ve ny antokotrikafo sy ny fondrana kafima hoe zao le zavatra notakiana teny akanja raha hoe nisy matsy ny fitoriana napetraky ny solombavam-bahoaka Rajero Antoine teny amin'ny fitsarana mbola lampandroenana tsy saiky nakatoa raha ny fantatra aloha reo mpikambana misa efatra raha misa nisy kosa reo tsy nakasitraka an'izay fitoriana izay izay mbola miteraka adihevitra be amin'izao fotoana izao izy io hoe toy izao marina ve le zavatra nandraindraina tamin'ny tolona natao nanomboka ny volana septambra 2024 iny tena valiko mahitsy le izy hoe tao anatin'ny tolona inge zay natao de fatatsika tsara hoe ho an'izay nandray anjara aloha de fatatsika tsara fa isan'ny fitakina natao de hoe ny andravana ny institution rehetra zay tsy mahomby eto amin'ny firenena da voatonona ny ACC voatonona ny Assemblée nationale PDB izy mbola ireo nefa reo hatramin'izao dika zay zany ho any otrikafo sy ny kafimy politika le izy maninona moa ny solombavam-bahoaka Antoine Rajero mahasa mandray le fanapahan-kevitra de miroso amin'ny fotoroany eny amin'ny ACC tsotra be ny antony satria mbola ny majorité nge ao amin'ny ACC mbola napetraka lay fitondram-panjakana teo aloha zay zany aloha izy na tiatsika na tsy tiatsika manana mandahana fitondro kanefa zany vokatry ny fanovana natao teto amin'ny firenena de matsiaro zany le olona eo ohatrany hoe tsy havita na le zavatra le mandany de tsy maintsy politika io ahoana moa zany no everatsika na itokisatsika amin'ny olona tsy namatsika amin'ny olona le klasitsika hoe ao anatin'ilay firongony de ozy hoe normal raha masa le solombavam-bahoaka de rariny koa reto raha ohatra ka vasa mandray le fanapahan-kevitra ty inona ny antony izay no mahatonga anay zany mitaky ary mbola mitaky ary hoentinay any amin'ny concertation le izy hoe ny antsotsika de tsy nasa nandravan'ireo tsika mety misy ny antony fa ozy hoe mbola manana fotoana koa nefa tsika dia misy anty le fikeonandoam-pirenena ty de zay zany tena mitaonany rehetra mihitsy zay andray anjara amin'le fikeonandoam-pirenena hoe andao iombona atsika hevitra io fanohizana ny tolona ihany koa sy ny teboka mbola tsy vita tamin'le fitakina ny fandravana n'ireo le institution zay tsy nahomby teto amin'ny firenena satria mahasa le solombavam-bahoaka satria tsapany hitany ange zay zavatra zay hoe mbola majorité ny an'ny fitondrana teo aloha ao anatin'ny ACC ny lalàna ao anatin'le zavatra fitaovana fotsiny fa kilalao politika io politika le atao ao anatin'le izy de mahasa lay mpikamban'ny ACC satria kizy ary tsy olombelonako fizy mbola olony teo aloha mbola manimanina ny tongolon'ny Egypte izy ao anatin'le izy fa ozy hoe itsika atao anatin'le fitondrana fanavaozana ny mila mahasa mandray fanapahan-kevitra de izay ny niverenako hoe mbola manana an'le fikeonandoam-pirenena tsika ny filoha raha teo moa zany efa nilaza hoe zay tapaka ao anatin'le fikeonandoam-pirenena de izay no ampiariny de eto zany amin'ny mahafilohan'ny otrikafo amin'ny mampitarika ny vovonana kafima de andao tsy hanao erreur tsony ny erreur nandritra an'izay valivolana zay ho anay zany dia itsika tsy nanova sy tsy nandravan'ireo zay zany le izy de mahasa manandrakandrana ny olona androany satria mbola azo ny antoka fa mbola olony teo aloha reo ary tsy tokony adinitsika mbola tsy maty volavo akibo nge ny teo aloha normal zany amin'ny sehatra politika ary io hitariko le izy tsy ny ACC ihany mbola io tsy reo nge ny ataon'ny Assemblée nationale satria ny akamaroany mbola olon'le teo aloha ihany ka androany tsika miady hevitra momba ny ACC fa raha-pitso sy ravaka-pitso raha sanatryaviny vava tsy raha vatsika ao anatin'ny concertation zany ireto lay androm-panjakana mbola mijoro zay tsy mahomby reto ao anatin'izany ACC sy ny Assemblée nationale asan'andrana andrefy ny fitondram-panjakana koa io Assemblée nationale io raha-pitso sy ravaka-pitso ka le izy zany le ady hevitra tsy tokony hoentina fotsiny amin'ny hoe fitadiava-tseza
totsy ho an'lay firenena mihitsy zany no resahana fa tsy ho stable mihitsy itsika ato anatin'ilay fitondrana fanavozana raha mbola avelatsika anjaka reto le olo satria reo ne za miteny aminao solomaboko zany ange za tsy miteny hoe izy rehetra fa tena mbola misy miezaka mampiteny ny anarany sy manao ny ataony any amin'ny distrika misy azy any ary aza meritreritra zany tsika hoe manenjika sy manaraka an'le filoha eran'izay faritra anaovany fitsidiany reo de hoe namana tsia ao anatin'le izy problema an'reo de ny arovany tombotsoany sy ny sezany fotsiny de izay zany any amerenako an'le adevitra ao anatin'le izy hoe mba tsy hiverenany ny zavatra sahala amin'ireny teo amin'ny asese reny tsony a de zay hoe ao anatin'io fikeonandoam-pirenena io ndao raisitsika ny fanapahan-kevitra hanolona andreo lay androm-panjakana tsy omreo satria fitakina teny akianja ange zany zay mbola tsy tanteraka de veriko zany ao anatin'izay hoe tsy tokony isy fisalasalany tsika mandray an'izay fanapahan-kevitra zay andao tsy alokaloka ao anatin'ny fanarahan-dalàna sy ny karazan'izany légitimité populaire zao zay no ilaina ao anatin'le izy satria marina misy manao ny adevitra hoe nareo nge tsy voafidy so zany nge ny fanesorana mpitondra nge teto amin'ny tantaran'ny firenena zavatra tsy hoe vao tamin'ny 11 oktobra fa zavatra efa nisy io satria ny malagasy de zay misy zavatra ndraindrainy aminao rehefa mitondra ianao misy zavatra takiny anao fa rehefa tsy mahavaly an'iny ianao izy any no manongana anao de zay hoe mbola betsaka ny zavatra tsy voavalitsika ny andrasan'ny olona amitsika atao anatin'le fitondrana fanavozana isan'izany ny fandravana andreo any mpanjakandreo de andao ararototsika io fikeonandoam-pirenena io anaovana zay mba tsy hiverimberenan'ny olana sahala amin'ny nisy teo amin'ny ACC anteny ianao makasika an'le hoe karazana andrakandrana nisy an'ity makasika ny fakana hetra amin'ny fitaovana mampiasa motera ity voakasika moa ny fiara ny kodiaran-droa ny marobe ileo fitakina hetra laza ny filohan'ny anteny-meram-pirenena ny maraina teo fa hoe ny fitondrana teo aloha nanao an'iny zany hoe volavolan-dalàna teti-bolam-panjakana na rafitry ny gouvernemanta ny tsai kristian mbola atao anatin'ny fitondrana ny rajoel iny zavatra iny nefa isika efa nisy fivoriana nataon'ny anteny-meram-pirenena tany amin'izany volana novambra raha zany nandiniana ny teti-bolam-panjakana inona amby roapolo sy roa arivo fandraisan'Andriamatoely arabe vahiny an'iny zavatra iny mety emitra mantsy zao ny fitondram-panjakana makasika iny satria niteraka resabela izy maro no mitaraina ihany koa hoe tsy mety le zavatra niraisin'ny fitondram-panjakana andrakandrana ve izy zavatra taon'ny anteny-meram-pirenena izao zany ny any adevitra ao anatin'le izy de io zay hoe tsika zao no mitondra de asumena zay zavatra rehetrarehetra mitranga zay nataon'ny fitondrana tany aloha ka ny tsy fahombiazany nge nefa nanongana anazy fa tsika zany zao ny eto androany de andao fa hana le olana zay le izy fa tsy andany fotoana andeha anilika an'io tamin'ny hoe iza no nitondra teo aloka izy rehefa nahonganako zay le izy fa itsika androany de andao vahana le olana io ihany koa zany no mila andraisana lesiny manahoana ary zany le sombaombaoka atsika manoloana an'izany za ozy hoe raha zao zavatra misy zao de manavy natsangana fotsiny ny tanana fa rehefa voaka le adevitra ve ay ve nisy an'ity ny lanina tao eo zany vao samy sahirana ao anatin'le izy ka za zany androany ny trafo ny kafi madio izy hoe tena tsy mbola zakatsika io tsy mbola zakatsika io ary mbola mitady stabilité zany lay fitondrana fanavozana toy izy hoe andao tsy hiditra amina pataloha tery sahala amin'izany ao anatin'le izy misy fomba hafa ahafahana mitahaketra rehefa tena hoe tsy maintsy anao zay tsika ary tsy maintsy manao zay tsika fa raha ty le na be resaka hoe TVM ty aloha izy hoe tsy mety io tsy mety io ary mila andraisana fanapahan-kevitra le izy de averiko ihany hoe tsika no mila mahasama andray ny fanapahan-kevitra indrindra ny eo anivon'ny anteny-meram-pirenena misy folohan'ny fanavozana koa io fa raha andeha andany fotoana anilika amin'io tamin'ny tany aloha kefa zany tsy fahombiazana zany ary na ny asorana azoko naninona ny dena mbola andeha andany fotoana na mahatratra ny rihatrany aminy fa androantsika eto de mamaha olana de zay ihany koa zany le izy hoe za zany tena mba mamperitreritra atsika ao anatin'le izy io nge raha miteny hoe tokony horavanana atsika tsy fankalana olona mihitsy ao anatin'le izy na fitiava-tseza fotsiny fa zany ary ny lalàna ny lanindry zareo na tamin'ny 2025 io na nanomboka novambra io na tambola ireo ihany nge no solombaombahoaka tamin'izany fotoana zany
zay le izy de veziko l izy io tsy tokony isy adihevitra be fa rehefa hita hoe tsy mety izy tsy zakany piraitanindrazana de foany any aloha fa miteraka problema io ary zay ny any tenenako foany mila mitandrina tsika ato anatiny lay fitondrana fanavozana fa manahirana ny fandaniana lalàna anjambany sahala am'tony ary tokony lesona ihany koa l izy manaraka rehefa mba andany lalàna mba farafaratsiny le mamaky mba misy fotoana fa ny olana ange eo ny atenymeram-pirenena tsy manana fotoana koa le solombaombaoka andiniana an'izay tolo-dalàna omena azy na ny andany an'ireny hoe tsy tolo-dalàna ny tiako resahana fa loi de finance sy ny karazan'ireny zavatra tsipy fotsiny le izy tsy manana fotoana akory de le baiko koa moa mandeha fotsiny tonga de samy manangana fotsiny 5 seconda de vita hoy zay zany tafiditra ao anatin'ny fanovana avokoa zany zavatra any tokony hanovana le fomba fanaovana politika sy fomba ny fandanina ny lalàny de ozy aho hoe raha ny hevitry ny otrikafo sy ny kafi tsy mety io de mila tsaniny io fa lasa hiteraka olana vaovao ndray atao amin'ny firenena. Inona ary ireo zavatra iverina na olona ihany koa manimba n'izao fitondrana fahanavozana zao ny fahitany ny toko-otrikafo? Io moa ny hoe ny zavatra na le olona io nge de miankina amin'ny fomba fanao ihany tsika miresaka fanavozana ao anatin'le izy de mila masama ndray fanapahan-kevitra tsika inona moa zany zao zavatra andrasana am'izao hoe nisy niny zavatra navoakany cour des comptes iny zao ohatra zay androany zany tsika 10 andro nomeny filohan'ny fanavozana efa tapitra le fehim-potoana fa mbola tsy mivoaka le izy zany zao mba tokony isy fanazavana hoe maninona le izy iny tsy mbola mivoaka miresaka hetra manko tsika fitakina hetra amin'ny olona nefa misy vola fery vola mpanjakana fery be de be ohatrany nge tokony ho takiny any amin'izay olona nanodikodina sy nangalatra any zany ary efa mazava ny filohan'ny fanavozana amin'le 10 andro izy rehefa vita le 10 andro anjara ndraikitriza amin'izay ary zany le satria miandry an'izany nge zao ny piraitan-drazana misy vola very be de be andrasana iverina amin'ny kitapom-bola mpanjakana satria mila takiny io amin'izay olona voakasika de ao anatin'le izy fa tony taksa tena animba na motika n'le fitondrana sy tsy ho zakany voakotony tokony averin'le izy ka manontany ianao hoe olona ve zavatra ve zany zao isan'ny fanapahan-kevitra ifandraisiny de ao anatin'le izy andrasana koa zany ny vokatry ny manahinana amin'ny zavatra ohatrany tony nge de mety maromaro no mahatsiaro voakasika de matahotra ao anatin'le izy de miezaka manao zavatra hafy fa mila mailo ny filoha zany ao anatin'le satria ninninona resahana izy ny filohan'ny fanavozana io miaraka amin'ireo mpanolotsaina efatra reo zany ny fantatry ny malagasy voalohany dika zay zany zay olona hitandrareo na iverindrareo fa mety manodikodina n'ilay fanapahan-kevitra efa noraisina mba tsy hahatanteraka azy de ozy aho hoe mila raisina koa zany ny andraikitra mahakasika an'izany anoloana ny olona sahala amin'izany satria za mieritreritra hoe tsy niteniteny foana ny filoha le 10 andro fa matoy ny teneniny de fantatra zany tokony vita ao anatin'izay lefa nadihadiana fa manahirana ihany mieritreritra an'izany hoe izy hoe de fiara efa jato mahery de tsy hita fotsiny tsotro zao vola mpanjakana miliara de tsy hita fotsiny nefa tsy rety fahantrahantsika ka hitsaran'ny olona atsika atao anatin'ilay fitondrana fanavozana zany de rehefa nitenenina hoy de misy fanapahan-kevitra mila raisina ihany koa tandrify ihany zany. Raha mahakasika ny ty immunité ity ihany koa de anisan'ny fototry ny olana teto Madagasikara izy io tao amin'ity fitondrana fanavozana ity de maromaro solombavam-bahoaka voakasika tamin'ny fanesorana zany ary nisy mihitsy ireo nesorina tsy ho solombavam-bahoaka nefa mbola miteraka resabe ao amin'ny antenimera-pirenenao ihany le izy hoe olona nasolo an'ilay olona teo aloha olona mbola manana raharaham-pitsarana voaroroy tamina resaka fanatotonam-bola sy alatra ary kolikoly ao amin'ny antenimera-pirenenao zany ny fototry ny olana tsy misy dossier tafavoaka ihany koa tao amin'ny haute cour de justice ny fahitan'Andriamatoa Elerabe vahiny an'izay rafitra izay ihany koa inona ny tokony ho atao ny fitondrana fanavozana amin'izao fotoana izao? Zahay tia indray zany otrikafo tamin'ny fampandanina ny lalam-pandrorinana tamin'ny 10 sy 2 de fantatrareo tsara zany fanampanao tsy zay tamin'izany fotoana zany isan'ny zavatra tsy nikena zany tamin'izany de ny hoe ny fisian'len'le juridiction d'exception zay no fiantsoana azy de misy ny ACJ misy ny inona ao anatin'le izy anorika ny anay zany de mazava hoe ny olom-pirenena rehetra de tokony hitovy zany le zo de rehefa mitovy ny zo de tokony misy nge manana an'io fitsarana ambaratonga voalohany io tokony samy io no hitsarantsika rehetrarehetra fa raha voasina fanavahana zany le izy hoe ty misy haute cour de justice hitsara ny mpitondra fanjakana ambony de izay iny zany le mampanjakany tsy maty manoty
de mandraky ty tsika ny androany andaniam-bola be le haute cour de justice fa inona ny vokany za zany tsy manenjika an'le olona mpikambanao aminy so de zay indray zany nitondrana ny ady hevitra fa niresaka fanovantsika toy zao isan'le rafitra tsy mahomby reny de mila jerena akaiky ao anatin'le satria ny haute cour de justice koa nge tsy afaka ihetsika raha tsy misy dossier avy aty amin'ny antenimieram-pirenena alefa makany aminy de io nefa iza ianao teo zany no milaza ary marina le izy hoe be de be am'ireo no manana raharaham-pitsarana tsy ireo mihitsy zany no asa andeha anenjika mpitondra fanjakana ambonina teo aloha indrindrandrindra fa niara-ny asa aminy sy nampiasa azy teo ihany misy tamin'ireo ministra teo aloha manana raha-pitsarana fantatritsika tsara hoe doko zany raha ny assemblée nationale ny andrasantsika andefa dossier any amin'ny haute cour de justice amin'io endriny io assemblée nationale amin'io endriny io tsy possible zany ny adevitra manko zao tamin'ity herinandro ity de hoe andalo eny koa tsy fantatra moa le izy atraizany fahamarininy hoe andalo eny koa ny dossier makasika ny filoha teo aloha Andry Rajoelina eny amin'ny antenimieram-pirenena alohan'ny andefasana azy amin'ny haute cour de justice de manantena inona amin'izany tsika de asika ve de mieritreritra tsy tsika ny bady indrindrako andeha eritreritra hoe ireo no asa andefa ny raharaha makasika ny Andry Rajoelina ny mpitondra rehetrarehetra teo aloha akany amin'ny haute cour de justice ko izy ara mbola jerety ny akamaroany mbola samy manana dossier sy ny karazany ity de zay ngeny inaino no mifisanay foany hoe manana fotoantsika zany ny fisian'io fikanandom-pirenena io de andao ararotina de andao ranga raha vaina tena zava io tsy misy finamanana zany ary tsisy fihetseham-po fa raha vao be fihetseham-po am'ireo tsika de averiko ihany le izy hoe tsika ato anatin'le fitondrana fanavozana ngeny tsara iny olona fa tsy ireo mihitsy reo fa fantatra nataony tsy naomby reo matoa ny onga ny Andry Rajoelina ty inona no atenaina am'ireo zany ao anatin'le izy dika zay io za hoe isan'ny fitakiana teny akanja koa zany de zay tena mbola manamafy andao irosona zavatra tsy vita le teboka mbola tsy vita tamin'le fanavozy de tafiditra ao anatin'izany ny fikitiana an'ireo fa tsy andeha hiary tombotsoan'olombitsy fotsiny tsika hoe mbola tsy voalohany katikatra ny mbola misy zavatra ohatra zao tsy maintsy firenena eto no resaka zany ao anatin'le izy de averiko hoe tao anatin'le valovolana zany tsonondravanilo tsy verenana intsony fa androantsika hiditra amin'ilay fikanandom-pirenena de mampirisika ny rehetra mihitsy hoe andao isanao tao vaindondra rasy lahadinika ny anolona sy andravana la institution rehetra tsy naomby reo mikasika n'ity fikanandom-pirenena ity ny tiako hidirana manaraka andriamatoa Eliara be vahiny niemitra foana izy io niemitra foana nisy daty efa voatondro raha hoe tany amin'ny fahafolon'ny volana desambra 2024 nefa nisy an'ilay tamitaminabe hoe fanombohana ny fikanando tamin'ity taon'ity de efa nilaza ny minisy-mpanjakana sy ny prime ministre fa ny faharoapolo ny volana meny anombohana azy niemitra indray ny fahatelo ny volana jona hatramin'izao aloha zareo moa no nikaondoha teny Ambojorohitra tamin'izay fahatelo ny volana jona zay fahitanareo an'ilay zavatra misy mety ho tanteraka any amin'ilay fetrandro lazaina ve hatramin'izay ty fikanando ty ho vita hatramin'izay hoe taona 724 izay io miankina amina finiavana politika na hoe volonté politique rehefa tiana atao io de atao rehefa tianahovitaino de vita fa rehefa tiana ho arirarira koa io zany de tsy vita ao anatin'le izy niarany fahafantarako azy fotsiny dia ny tena isan'ny somarina nanosarotra tamin'le zavatra tamin'ny fikarakarana azy aloha ny somarina ampifandritra ihany koa de tsika miara-mahafantatra hoe fikanandom-pirenena nge tany aloha fantatsika tsara fa ny FFKM foana nanao azy de somary tsy mipetraka zany le olana satria organisation nivon'ny FFKM le izy fa ny fitondram-panjakana manao tantsoroka na le hoe appui technique amin'ny resaka hoentimanana ny personne ressources sy ny karazany ao anatin'le izy tamin'ity indray mitoraka ity no mandatena ny FFKM fa itsakila misy an'ilay ministeran'ny fanavozana de eo zany somary hita hoe nampifandritrotra kely fa tamin'iny fiaonana tamin'ny fahatelo volana jona iny zany efa mazava le izy hoe ny FFKM noa mitarika azy ary ny filohan'ny fanavozana mihitsy nolaza an'izay ny FFKM no mitarika azy de appui zany natantsoroka raha teknika ny ministère sy ny gouvernement amin'ny ankapobeny zay manko zany somary nampifandritra teo aloha fa androany izy mazava de izy hoe mino azy zany fa tsy ho elitsika de roso makany amin'ilay fikanandom-pirenena ary ny tena andrandrainy malagasy koa
le fikonan-dom-pirenena satria miresaka valovolana tsika teo dia averiko ihany hoe misy ny zavatra vita mihitsy ny dingany fandrosoana fa misy mbola tsy vita dia ao anatin'ity fikonan-dom-pirenena ity zany ny heverin'ny malagasy mpiray-tanindrazana hoe amitana nahita iny andreo le teboka izay nitakiana teny akanja nefa mbola tsy vita ireo dika zay tena zava-dehibe ilay fikonan-dom-pirenena ny rarina ary zay dia tena mirary an'izany hoe ndaotsika mba hakalesona tamin'ny fikonan-dom-pirenena rehetra efa nisy satria efa tsy indre mandeha koa tsika nanao an'izany fa nisy foana io zany tao aoriana anankirisy raha ohatra zany tsika ary zay ny fanerinay ary heverinay hoe tsisy antony tokony tsy ahavitana an'izany ampandeferintsika ny kajikajy politika atsika mba samy makalesona tsika dia zay zavatra tapaka ao amin'ilay fikonan-dom-pirenena dia tena ampiarina dia izy hoe tsy mipetraka tsony ny olana ao aorianan'izay fa ny zavatra misy mazana moa zany dia izay le izy hoe nampikarakarana an'ilay izy ny FFKM ny FFKM moa zany mijanona amin'ireo fa hoe vita ilay fikarakarana voaka ny fehi-kevitra tao aoriana fanaraha-maso rehetrarehetra manolotra an'iny amin'ny fitonam-panjakana ny FFKM dia zavatra nisy hatramin'izay lasa ny FFKM foana ny voatora-bato satria ny FFKM nge tsy manana an'ilay force exécutoire mety manana moyen de pression izy fa tsy izy no afaka mampiatra an'iny dia lasa nahelika tany amin'ny FFKM manrihatra amin'ity ndray mitoraka ity zany ozy aho hoe mananteny izahay fa mba tsy hosay tsony le zavatra fa rehefa mitapaka le fehi-kevitra dia aroso dia mba iny no tanterana ary zay zany manantena ao anatin'le izy satria nen'ny filohan'ny fanavaozana ny any le samy za tsy miresaka gouvernement na miresaka hafa filohan'ny fanavaozana sy le mpanolotsaina efatra dia efa mazavany azy hoe tsisy kajikajy politika ary tsy te influencer mihitsy an'ilay fikonan-dom-pirenena zany dia ozy raha samy manao an'izay daholo itsika dia ozy hoe tsisy antony tokony tsy hampahomby an'io lay fikonan-dom-pirenena io ary tsy maintsy mitady ny fomba hampahomby an'io tsika indrindra atao anatin'ilay fitondrana fanava fa ho tsarain'ny tantara zany tsika ary ho tsarain'ny malagasy tsika raha sanatria misy meritreritra ny anodikodina an'ilay izy fa saingy mino aho hoe tsy hipetraka fotsiny amin'izany ray aman-dreny eo anivon'ny FFKM inao fa mba tena tanteraka ny asany ihany koa zany tsirairay ny ministera ny gouvernement amin'ny akapobeany fa raha amity tsika ny tena hoe mba mahatafavoaka fikonan-dom-pirenena tena namaly ny filan'ny mpiray-tanindrazana filan'ny firenena zany toy izao hipetraka ho tantara hoe zao fitondrana fanavaozana zao no navita an'izay zay averiko ihany hoe miankina amin'ny finiavantsika io na volonté politique atsika io fa rehefa ananatsika izay vita foana ny mamany olana firenena amin'ny alalan'ny fikonan-dom-pirenena ao anatin'ilay komity mpanotanteraka tsy fanitsaka ndraikitra ve raha ilay sampana mety hoe atsangan'ny FFKM iny fotony sy ilay komity eo ambany fehin'ny ministeran'ny fanavaozana sy ny primature araka ny nambaran'ny filohan'ny fanavaozana misy an'izay rafitra zay mantsy marina misy le rafitra io dia zay na le averiko hoe miankina amin'ny volonté atsika io efa mba tena te hanao zavatra tsika mba tena hoe te hamahan'le olana tsika tsisy antony tsy ahafahana mampirindra an'izany asa rehetrarehetra zany zay averiko ihany hoe ny FFKM mitarika iny efa mazava iny ny ministeran'ny gouvernement amin'ny alalan'ny ministeran'ny fanavaozana ny manao tantsorika raha teknika ny fandaniana sy ny karazany eo anatin'ilay izy raha samy manao ny andraikiny fa tsy mifanitsaka andraikitra na zay le hoe samy mampandefitra aloha ny amboposo ny kajikajy politika izay dia ozy hoe tsisy antony tokony tsy hampandeha an'io ary averiko le izy hoe maninona moa ny filoha mivita mametraka ny hoe kajika tsy hanao kajikajy politika amin'le izy fa maninona tsika rehetrarehetra zany no tsy hanaraka na hanao sahala amin'izay koa fa rehefa mipetraka izay dia ozy hoe mandeha io fa raha sanatria koa nefa sanatria sanatria ny mpito mandifitra olona dia ozy hoe tsika ihany no tsarain'ny tantara eto zay zany le izy fa zay aloha zany evelako any fa mba hitodika misimisy kokoa amin'le hoe atao zay hampahomby an'io ary ny zava-dehibe koa nge zany eo anatin'le izy ary zay mbola takinay foana nanotrikafo na nia kafima teny hoe le fandraisana anjara nia tsirairay mihitsy le fanana amin'ny entité politique ny erivelona rehetra solotena amin'le fikarakarana amin'ny fikonan-dom-pirenena mialoha mandritra sy ao aorianan'le fikonan-do zany hoe tsy tokony hijanona amin'ny FFKM sy ny ministeran'ny fanavaozana fotsiny fa mba responsabilise io koa reto ilay vondrona hafa
tsy ny mpanoana ihany ao anatin'ilay izy fa mba responsabilisé ny hafa ao anatin'ilay izy mba samy anara-maso fikarakary an'ilay afika nandoam-pirenena fa mino fa mandeha io rehefa zay ny fomba hitondrana azy satria rehefa samy manara-maso eo inge dia ho sahirana sy mieritreritra anao zavatra hafahafa amin'ilay izy ary amin'izay koa izy mba tena hoe fika nandoam-pirenena nandraisan'ny solotenany rehetra anjara satria manko zany atreto dia tsy mbola vita ny fionan'ny anivon'ny ministeran'ny fanavaozana amin'ny entité politique na ny force vive rehetra eto amin'ny firenena zay zavatra tsy maintsy tokony atao zany satria manany heviny koa reo mba hoentina anatsarana sy amitana an'ilay fikaonandoam-pirenena. Zay ny fikaonandoha fa anisan'ny nefa namoaka titiandro nefa ny CENI mikasika ny anatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena tetiandro anatanterahana an'ireo afizotra ny melohan' zay fifidianana izay tany amin'ny volana Jolay 17 nambana filohan'ny CENI aloha no hoe mety anatanterahana izay fifidianana izay nefa io CENI io ihany koa miray feo amin'ireo avondrona hafa sy firaisa mamonom-pirenena hoe ny vondrona kafim sy ny otrikafo hoe tokony ravanana io CENI io satria anisan'ny fototra ilay olana teo ihany koa izy io mety ireo zany mbola hikarakara an'ilay fifidianana sy ny fitsapakevim-bahoaka aorian'ny fikaonandoha. Andritra atao hoe iray feo amin'ireo ve ny otrikafo sy ny kafima fotsy hoe ry zareo zany androany no niray feo tamin'ny otrikafo sy ny kafima satria efa ela nge zay miteny hoe tafiditra anatin'ny institution tsy mahomby zany CENI zany dia tokony ho ravany fa mbola io moa zany nanamboamboarana azy ao anatin'ilay izy dia androany azy zany miverina hoe tsy izay mihitsy ny androany no iva amin'izay hevitra izay ateotsika miresaka CC miresaka anteny meram-pirenena fa tafiditra ao anatiny koa ny CENI dia ho anay zany tsotra be io aloha le CENI tolo-kevitra nataon'ny CENI fa ny avoakany fikaonandoam-pirenena nge mbola zavatra hafa ary izay mampirisika mihitsy hoe le CENI mihitsy ary zany noa tsy tokony ho eo tsony amin'izay zavatra zay ka eo izy aloha zany tsy fanomezantsiny manao ny asany izy amin'ny hoe manolo-kevitra fa ho anay hoy izay hoe tolo-kevitra ohatran'ny tolo-kevitra rehetrarehetra zany fa na le institution atao hoe CENI ary mbola ady hevitra io ao anatin'ny fikaonandoam-pirenena hoe tena ilaina tokoa ve satria ny crise teto dia tsika mialala hoe mazana le izy crise tao aorianana fifidianana foana na hoe crise post-électorale tompona andraikitra voalohany tamin'izany ny CENI dia zay tsy maintsy hanaovana an'ilay ady hevitra ao anatin'ilay fikaonandoam-pirenena satria ny fifidianana foana no isan'ny loharanona korontana na crise teto amin'ity firenena ity dia mbola ady hevitra koa zany ho anay atao anivon'ny otrikafo sy ny kafima rano makasika ny CENI zany satria zany resaka fifidianana zany nge zavatra hitantsika ny fikaonandoam-pirenena nge tokony izara mazava tsara io ao anatin'ilay izy ny fifidianana mbola ady hevitra hafa ao aorianan'izay fanapahan-kevitra ho raisitsika amin'ny fikaonandoam-pirenena na ny fotoana anaova azy na ny filaharany zany mbola ady hevitra tsy maintsy hifanaovana zany ka veziko le izy hoe nanolo-kevitra ny CENI tolo-kevitra iny fa ny ady hevitra ao amin'ny fikaonandoam-pirenena mbola zavatra hafa mihitsy ary ho anay eto anivon'ny otrikafo sy ny kafima dia isan'ny ametraka mihitsy an'izay le hoe andao hitady fomba na endrika hafa hikarakarana ny fifidianana fa ny CENI tsy mahomby zany fa fandanimbolam-bahoaka fotsiny. Zay hoe firafitry ny CENI zay nambaranao teo mahakasika an'io mety hoe efa manana tolo-kevitra ve nareo mety hoe aroso any amin'ny fikaonandoha zany amin'ny hoe rafitra mety ho asolo anazy raha ho tapaky ny besinimaro. Mazava ny kafima ane dia hitantsika zany tao aorianan'ilay assise ny parti politique izay nataon'ny 12 hatramin'ny 18 volana Desambra tamin'ny faran'ny taona teo iny dia namoaka proposition ana charte mazava tsara zany ny kafima tao anatin'ilay izy betsaka ny sosokevitra na roso ao anatin'ilay izy ary hoentinay iny mba hoentinay zany ho tolo-kevitra ao amin'ny fikaonandoam-pirenena zay efa nomena moa zany ny mpitondra fanjakana nomena ny teo anivon'ny FFKM nomena zay olona tokony homena azy rehetra zany nanaovana ny fifandraisan-dahatra zay zany izy dia iny mbola fitaovana anankiray ngesabe hoentinay eo amin'ilay fikaonandoam-pirenena ary tafiditra ao anatin'izay ny mahakasika ny fifidianana sy ny rafitra tokony karakarana ny fifidianana tsika indray zany tsy manakina fotsiny ao anatin'ilay izy fa raha nisy plateforme politique na vita na ny rafitra sosokevitra voalohany dia ny kafima zany ampanetretena
noa hitenenako azay satria iny lay nysoniavina sy nampifamatotra andreto le antoko politika 40 zay mivondrona atao anatin'ny kafy midika zay zany misy lay sosikevitra tian'le proposition na sarty iny hoentin'ny kafim eo anivon'ny fitoenan-doam-pirenena. Iampita amin'ireo hevitra manarakantsika ny tranga mpiara-monina na fapana tany amin'ny faritra tsy mondrefana tany tany amin'ny faritra androa ihany koa makasika ny fakanan-keriny zaza farira miampy fanapahan-doha raha nambarana teo ny fikambanana albinos Madagasikara dia misa 9 sady ireo atranga tsy eo tamin'ity taona 2024 sy 2025 ity misa 9 ireo namony ainy zany hoe ny vonoan'ireo mpakakeriny zany inona no tokony ho atao raha ny fahitan'Andriamatoa Ely Arabe vahiny fehezana an'izay hoe fakanan-keriny izay mihitsy eto Madagasikara fa tsy hoe olona farira rery. Io aloha zany dia voalohany alohan'ny amaliko an'izay dia tena hoe tena miondrika mpanajana mihitsy amin'ireo le ray aman-dreny ny fianakaviany ireo le zaza farira sy ny fikambanana albinos Madagasikara ny otrikafo ny kafim zany hoe mitondra teny fampiononany ho azy ireo satria mafy tena mafy le izy satria olombelona sahala amintsika ihany izy ireny fa tsy misy mahasamy hafa azy akoatra ny hoe volokoditritsika zany ao anatin'izay ka zay zany tena variana mihitsy hoe finna ary ty zavatra veritsika atao ny olona sasany eto amin'ity fireneny ity satria marina le izy raha tamin'ny tomboan'ity taon'ity dia mimafy ihany zany ny famonona famongorana azy ireo zany kasain'ny sasany atao moa zany le izy de izy hoe tena mila andraisana fanapahan-kevitra ary tena mila entitra mihitsy zany itsika mifandraisana fanapahan-kevitra amin'io nisy moa zany ny fanapahan-kevitra efa niraisina nataon'ny zay nitarisy ny filoha ny fanavozana mahakasika azy ireo fa arita le izy fa ho anay zany tena io zay mila ampiana le izy mila alefa lalina ny fanadiadiana satria atreto angentsika tsy tena mbola tsombola na arena dia analan'olona anankiray ary tena olona ngeza be zany satria réseau io réseau ana mafia noa manao an'io ao anatin'le izy ary ao anatiny koa zany le misy finonom-poana sy ny karazany hoe no fanaovana sorona azy reny amin'ny alalantsy hay fitadiavana rena ve sa fahefana ao anatin'le izy tena mila jereny zany fa lasa manahirana dia zay zany eto dia tena miantso mihitsy sazy tena faran'izay mafy ho an'ny olona zay fantatra fa nanao an'ireny dia miantso mihitsy koa zay alefa solavitra le fanadiadiana mba hivoahany zay tena mpaniraka fa hatreto anie tsy mbola nisy mpaniraka ny voky le izy nge mazava be ny filohan'ny albinos Madagasikara zao dia milaza mihitsy hoe misy solombavam-bahoaka tafiditra ao anatin'le izy dia zay hoe rehefa misy tranga sahala amin'izany mahasamanonona le fikambana dia zay tokony misy fanadiadiana nge zany atao ho an'lay voatonona ao anatin'le izy fa lasa veromomoka fotsiny matimaty foana fotsiny lay mpiray tanindrazana amintsika dia tsy mety le izy nitranga tany atsimo farany teo tany Atsoliara zay tany moa zany ny tena ao anatin'le izy dia mampalahelo mihitsy le izy satria tafiditra tamina mpitsabo misy hatramina dokotera zany ao anatin'le izy satria tratra tany aminy ny alohan'ilay zaza dia ozy hoe tena tsy tokony avela amin'izao fotsiny zany hoe tratra le dokotera 12 zareo dia ampiakarina ty tsy efa dia sanatiaviny vava hoe hijanona eo le resaka fa io dokotera io zany ho anay io mpitsabo io akoatran'ny hafa tena mila anaovana fanadiadiana akaiky mihitsy io ivoahany zay tena ao ambadiky le izy izany eo ambadiky zay io aton'inona le lohan'le zaza izany nampaniraka azy anao an'le zay zavatra io zay tena mila alefa lalina le izy fa lasa many satria ao anaty fiarahamonina nge mifankafantatra daholo dia ao anatin'le izy tena mifankafantatra daholo zany ao anatin'le izy za manokana ao anatin'le izy mahafantatra n'le olona satria titeny zavatra betsaka fozy hoe alefaso lay fanadiadiana fa lasa manahirana le izy satria io tsy vitany hoe tratra lay mpitarika posy tratra lay dahaly firy miralana ka an'le izy reny nge mazany le niraka fotsiny fa tsy tena mahalala zay tena mpaniraka akory mahazo vola kely dia manao an'le izy fa za ozy hoe misy an'tony mpitsabo tony misy an'ity dokotera ity tratra za aloha mafolohan'ny otrikafo mafolohan'ny kafima dia tena mametraka mihitsy hoe mila tena anaovana fanadiadiana lalina io fa tokony hafantarana ny tena mpaniraka io fa tsy hoe satria izy efa nampiakarina ty tsy efa dia mijanona eo le resaka tsy mety le izy tsy mety
fa lasa mbola mampaniraka ny sasany anao ihany le izy rapitso sy rafakapitso de lasa sanatiaviny vava ho lany tamingany leo lay mpiray tanindrazana amintsika ireo de izy hoe tsy mety zavatra salama zany ka averiko le izy hoe misy nia fantonony ny filohan'ny albinosy Madagasikara tsy namonina anarana moa izy zava ho azy ary izy koa fantatra hoe mety ho voasaringotra amin'le resaka toy izay hoe tena mba mila anaovana fanadihadiana le izy zara le fikambanana mahasamy teny de tokony atao ny fanadihadiana ao anatin'le izy fa manahirana ihany hoe izay manokana sahala amin'le tranga tetsy tany Marivoay izay nalevina tery amin'ny distrikany Ambohidratrimo na izasa zany mandraky tiany androany zany de tsy hitany lohany de sanatria ve zany nalevina tsisy loha zay isan'ny nandevina zany sy nanampy tamin'ny fikarakarana tamin'ireny fotoana ireny de hoajanonany fotsiny ve zany le izy tsy hitany lohany de zay vozay hoe io tena mila ary io tena mila sazy entitra sy faran'izay mafy mihitsy io hoan'ny otrikafo hoan'ny kafe matoa izy andao eritreretina amina tranga sala amin'io zany hoe tsika manko manahirana amintsika koa voafatipatitra ty le fifanarahany iraisam-pirenena ny ankamaroany tsy manjary ty fa miteny aminao fa mila jerentsika na ny fanamerena na ny famelohan'ny ho faty fa raha vao tsy manao an'izany tsika samy anao an'izay tiany atao daholo eto amin'ity fireneny ity de lasa mampatsiahy ny tranga nge tatsy Afrika Atsimo tamin'ny fotoana androny vokatry le finonom-poana sy fitiavan-karena sy fitiavana fahefana be loatra io satria eo ambadiky lizy daholo zany zavatra rehetrarehetra zany to Afrika Atsimo nge hitantsika nirongatra be ny sidazy efa natratra hoe 20 hatramin'ny 5 isanjaton'ny mponina ny voan'ny sida de eo de samy miniminy foana eo de nandeha fotsiny hoe ny fanaovana firaisana mizaza amin'ny ankizy mbola Virgin manala ny mahafaka ny sida de tena ripaka ny zaza atao Afrika Atsimo vokatra izay finonom-poana zay de sanatria koa ve vokatra izay dia ho ripaka reto le mpiray tanindrazana amintsika atao hoe vary reto izay tena tsy mety de amafisiko le izy androany hoe tena le izy tsy mila mijanona fotsiny amin'ny hoe fandefasana an'ireo le olona eo any Antsefa fa misy fanadihadiana tena tokony atao mba hivoahany tena atodomikotrika any le izy fa zany zao ny andrasan'ny mpiray tanindrazana de eto zany tena hoe misy moa zany zavatra ho ataon'ny fikambanana albinosy Madagasikara tsy ho tsiniko angamba noho izy hoe andaotsika hiarady andaotsika anampy azy ireo zany satria mila tantsoroka mila firaisan-kina ny fiarahamonina izy ireo misy zavatra ho ataon'izy ireo zany ny asapotsy hoe andaotsika mba hifanampy amitrareo sy hifanome hery amitrareo amin'ity ady atrehandritritra tsy ady ho andrareo reo zanakitsika ane zanaky ny fiarahamonina ane izy ireo de andaotsika hifanome tanana anampy azy ireo nisy an'ilay lalàna tamin'ny volana Jona 2024 efa nakatoavina teny amin'ny antenimieram-pirenena fiarovana azy ireo laza ny filohan'ny fikambanana albinosy Madagasikara raha ny vahiny teto tamin'ny volana May lasa teo makasika an'izay hoe tsy nakatoaviny ny fitsarana avy malalampandroenina ny fandrafetana ny lalàna iny midika iny zay fahitany antoko otrikafo eo amin'le hoe fandrafetana ny lalàna mihitsy raha ny zavatra toy itony mantsy zao de tsy nakatoavina aloha zany raha nambaran'ny albinosy Madagasikara zay hoe lalàna mifeny fiarovana sy hoe tsy haniliana n'ilay olona manana toetena varera eny anivona fiarahamonina zay ny aniverenako hoe zany zavatra zany zao mampalahelo mampalahelo le izy hoe inona ny mety ho sakana zany tsy nandanina n'le lalàna tsy nylaniana le izy satria tsy nakatoavina satria maninina de izy hoe androany zay moa zany zavatra efa lasy nataony teo aloha fa androany tsika atao anatin'ny fitondrana fanavozana de izy hoe anjaratsika atao anatin'ny fitondrana fanavozana ny mandinika sy mampiatra an'izany lalàna zany satria mila arovany ireo lay mpiray tanindrazana amintsika ireo de mba ahafahana miaro azy ireo zany ahafahana manampy azy ireo de tsy maintsy lalàna ihany aloha zany no ahafahana miaro azy ireo voalohany de tokony mba ho jerena ny fampiarana an'izany lalàna zany fa tena mampivarahontsana ane le izy hoe raha raisitsika fotsiny ny fiatombohan'ny taona 2024 hatraty amin'ny volana Jona tena mirongatra ane le izy mirongatra le izy de ozy hoe misy tompona andraikitra amin'izao fotoana zao atao anatin'ny fitondrana fanavozana tsika andao mba ho jerena akaiky zany lalàna zany mba ahafahantsika mifanampy sy miaro azy ireo satria tena miaina andiranantsy
ilay mpiray tanindrazana amitsika na ivoaka ny trano ara de tena matahotra ilay mpiray tsisy ninona ho azon'izy ireo atao mihitsy ve zany amin'ny fiainany fa de ia sia itebiteby lava eto amin'ity tany fandalovany ity toy izay hoe tena mbola mafisiko tsy ny fiarahamonina rehetrarehetra andao apiny izy ireo andao toanana andao iarahana mijery akaiky izay lalàna iarovana azy ireo zay. Teboka manaraka horesantsika sady farany mahakasika ny varamada pastoliara teo aloha izay nisan'ny nitoherinao mafy tamin'ny fitondrana teo aloha de matoy lera-be vahiny izy hoay izy amin'izao fotoana zao sy ataonareo fikambanana tsy mahakasitraka ny fisokafan'izay raha hita mantsy amin'izao de miezaka manao serasera be ty orinasa ity hoe manao asa sosialy ho an'ireo tanàna manodidina ny fitrandrahana any toliara teo any. Io koa moa zany le pastoliara lasa faramata tamin'ity izy moa zany tenen'olona hoe tamin'ity fitondrana fanavaozana ity zay mahavoatonona ny tena moa zany ao anatin'le izy hoe reny efa nahazo efa nandray vola efa nomena toerana de efa tsy miteny tsony efa mivadika ozy hoe zay aloha de sanatria tena veriko indray mandeha hoe sanatria da ao anatin'le izy satria zavatra ny tolomana io satria hita hoe tsy mety ho an'ny tanindrazana de mijoro zay amin'izay lafin'izay ka eto zany manoloana an'le hoe miazakazaka be ry zareo amin'ny asa sosialy ataony za ndray kosa aloha za de mialatsiny zay zany tsy miova amin'ny fanoherana an'io fa ny activité sociale ataony zareo zany ndray eo izy anao ny andany vola mifanaovany activité sociale ko manao barrage izy de andeha hosakananao anao cantine scolaire izy de andeha hosakananao fa nenay de mazava fotsiny raha zany anao exploitation zany ndray aloha zany ndray de zay de mijoro ary tsy anaiky an'izany mihitsy hatramin'ny farany satria io ny tsotra mbola betsaka ho any zavatra azo atao ampandrosoana ny Madagasikara ampandrosoana aniny faritra atsimo iny ary eto zany de milaza fa misy zavatra ho avoaka zany atoato mahakasika ny fampandrosoana aniny faritany Toliara iny zay tsy misy any Varamada anatin'ny mamolavola zay moa zany to hitatsika eo fa avoaka zay atoato akoatran'izay koa dia zay zany miomana foana hoe misy zavatra ho atao zany atoato akoatran'izay le hoe famoahana sosikevitra dia hatramin'izay moa zany nalefa foana sosikevitra fa ambava fa mba misy zavatra nomanina koa zany de ho avoaka zay atoato de hitatsika eo de misy zavatra koa nefa tsy maintsy ho atao anatin'izy ao anatin'izany ny hetsika fa ho avy zany ny fotoany zay tsy ho ela anambarana an'izay sy ahitantsika hoe ity indray ny zavatra atao na stratégie vaovao hoentina anoherana n'ilay atetika asa Varamada fa eto zany de manamafy am'le olona satria misy tena miezaka ny mandoto fotsiny tsotro zao zany eny amin'ny tambazotra tserasera sy ny karazany hoe efa nahazo an'izao efa ozy hoe lany fotoana fotsiny nareo sy lany vola manakarama ny olona sahala amin'ireny andeha hanaratsy anay fa za indray aloha za ele arabe vahiny amin'ny mahazanaky ny commune Kilmalinika ao ny levenako toy izay tsy anaiky velively ary tsy anaiky noviana zany ny rosony tetika asa Varamada zay de amafisiko eto fa raha fomba ampandrosoana any faritany Toliara na ampandrosoana any Madagasikara ary be deabe ny zavatra azo atao ary mba manana sosikevitra no amin'izany koa tsika fa tsy hoe ty zavatra efa hita tsy mahomby ty zany zavatra efa hita fahamotika ny mpiray tanindrazany ity no andeha hikirizana sy ho atao foana eto de nenay indray de tsotra hoe zavatra efa kaikany diranay amponja nge io ny fiarovana an'io mbola pastoliara izy tamin'izany fotoana zany ka tsy androany mihitsy tsy hoe satria lasa mpanolontsaina ny filohan'ny falavozana de andeha anaiky an'io tena sanatria tena ataoko sanatria mihitsy le izy fa zay le lasaiko teo hoe atoato hitatsika fa isy hetsika isy zavatra ho atao zany hoa fanehoana trano ny fanoherana an'io tetika asa Varamada io de ifampizarana amitsika mpiray tanindrazana eto ihany zay. Tapitra ny fandarantsika Andriamatoa Elia Rabevahiny ina no azonao amin'ity nareo fa makafakana no entinao reo ary mety nisy ny zavatra no manao lasaina mety tsy voaresakitsika fotoana an'izao hitondrana izany dia ampamarana tsotrana ny amezako azy valovolana zay ny fitondrana fanavozana zay valovolana zay hitatsika zavatra vita efa hitatsika ihany koa ny lesoka tsy maintsy afaka mandray lesona zany tsika manoloana an'izay valovolana zay no amin'ny fanohizatsika
ny famaliana ny etaeta sy ny fitakiana nataon'ny mpiray-tanindrazana zany de izy hoe tsy mila mandiso fanantenana nia vahoakytsika atao anatin'ilay fitondrana fanavozana de misy anyolay fikeo-nandoam-pirenena io de izy hoe ndao tena atao amin'ny fomba rehetrarehetra ny ampahomby an'io satria tsy ny ary amin'ny selon'ny fandroerana na ireo le naongana no andeha ho tsarain'ny olona amin'io fa isika atao anatin'ilay fitondrana fanavozana zay fikarakara sy andrandrainy mpiray-tanindrazana hitondra vahaolana amin'izao fotoana zao amahana ny olana zay iainan'ny firenena amin'izao fotoana zao de izy andaotsika tsy hanao ajosoana intsony fa tena ataotsika amin'ny fomba rehetrarehetra ny karakarana sy amin'ny tany amin'ny atsakany sy andiavany io lay fikeo-nandoam-pirenena io mba hahafahana mamaha ny olana sy ny fitakiana natao teto amin'ity firenena ity mba tsy handiso fanantenana ania vahoaka sy ny mpiray-tanindrazana zany tsika atao anatin'ilay fitondrana fanavozana.